Mampalahelo moa zany no nahatongavantsika eto raha ny toerana misy antsika dia eto amin'ny morgue eto amin'ny Gera isika satria dia namono any Debora izay tovovavy roapolo taona monja tao anatin'ireny hetsika sy anniversaire teny Ambohimalaza ireny. Efa misy ny fitsaboana izay natao raisina Andriamatoa Vady tanana teny amin'ny hopitaly tsy miankina teny amin'ny IMM Saingindrisy fa tsy tokony miaina isika efa natao izay faraheriny sy farafahefana ny maha-olombelona fa nandao antsika andro amaraina zany ao anatin'izay vity izay mety misy fandraisana tana manokana ve ataon'ny eo anivon'ny izy mivadiny teo filoha repoblika mivady ao anatin'izay hoe raha mety toy amin'ny fanasan-Debora. Araka ny fantatritsika moa sy ampatsahivina amintsika hatrany dia nandray tanana n'ireo fianakaviana iray manontolo sy ny ankizy rehetra tao anatin'ny fitsaboana tanteraka Andriamatoa Filoha Vady fandraisan-tanana izay nanakona sy tampitiavana tanteraka no nanaovan'izy mivady an'izany ka mbola mitotoko izany ao anatin'izao fahalasany Debora izao satria efa namebaiko anay Andriamatoa Filoham-pirenena tamin'ireo fianakaviana manamanjo fa ho raisina tanana daholo ny fikarakarana sy ny fametrahana ny razana eny amin'ny fasan-drazana ho an'ny Debora. Manahona ny fikarakarana sy ny fitsaboana ny Debora teo anatin'izay fotoana io an'Andriamanitra rery ny aina dia izy ny tompony ny aina fa tsika lahatra daholo eto dia misaotra betsaka tamin'ny fitsaboana rehetrarehetra satria efa nandroso fahasalamany Debora efa niaraka ny riary niaraka tamin'ny teny dia tsisy tokony hampitsotsika fa izy mipandahatra arak'izay nyteneako izay dia izany hoe izy zany efa nivoaka dia miverina miditra sa manahona efa salama izy dia miverina miditra fa le ohatrany hoe tao an'ireny letrakeotomy dia misy zavatra maniry tao anatin'le izy dia izay no miteraka fahasimpogana anazy fa na amin'ny fomba ohatrany ahoana na amin'ny fomba ohatrany ahoana rehefa izay ny sitrapon'Andriamanitra hoe nangalana anazy dia tsisy tokony hampitsotsika fa dia manaiky foana. Ohatrany izy nanomboka niverina miditra indray dia inona ny antony tonga an'izay verina tsy maintsy nidorana sy sampotana na zavatra mitranga le izy efa fantatra hoe le stéléose ny anarany ao anatin'le zavatra maniry iny dia naniry haingana be ilay izy dia iny niteraka nasepotra anazy dia efa fantatra meloa ilay izy hoe izay le problème fa misy retarana décision kely moa zany dia nefara ohatran'izany. Tsy mbola fantatra hatramin'ny androany ny fotoana hitsarana andraraha Ambohimalaza ho Itsilava nazoky ny mendrika lavorary vadiny Rakolona izay nampirina ponja vonjomaika teny Antanimora ny 20 Jona 2024 lasa teo rehefa voaroroy tamin'ny raharaha fanampozinana ara-tsakafo tamin'ny fety fankalazana ny tsingeritaona ny Fenoasina teny Ambohimalaza ny 4 Jona 2024. Hatreto aloha mbola tsy nisy vaovao na indication azonay avy any amin'ny fitsarana momba ny fitsarana io hoe rovina na rovina mbola tsy nahazo data mihitsy izay. Ny enquête efa vita, efa voanjo tany izy natao enquête dia efa vita. Nanamafy moa ity zoky ny mendrika ity androany fa tsy nahalala ny fisian'ny fety fankalazana tsingeritaona io mendrika lavorary. Ny ampitsony io teny amin'ny hopitaly Gera izy no nisy nindrina ny antsoina ny Clarisse izay kozinina ny Fenoasina isandreo voalaza fa tomponantoka tamin'ny tiraraha fanampozinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza ity ny finday ny mendrika. Tamin'ilay fotoanan'ilay anniversaire aloha zany mendrika ny asa dia ny lahady maraina izy naray anjo zany tany amin'ny zokon'ilay niasy anankiroa hoe marary any amin'ny hopitaly ny niasy zareo anankiroa dia nakany izy dia tonga tany amin'ny hopitaly izy dia nindra amin'ny izokony izy roavavy io ny telefona ny antsonany Clarisse hoe aiza ny chambre misy anzy zareo dia izay ilay anjo adarobe izay no nahavoasaringotra anazy tao anatin'ilay izy. Efa nilazana ny fianakavian'ny mendrika lavorary fa tsy melika izy ho ity rahavaviny ity. Efa nahazo vaovao izay hoe efa nitolo-tena ny olona nanao an'ilay izy fa tsy misy idira mendrika ilay izy nefa hatreto mbola
mbola voatanany foana izy hatramin'izao tsy misy idirany mihitsy ilay izy tena tsy meloka izy raha tsy ahivina nandritra ny fandaharana tao amin'ny haino amanjery-panjakana nataony filoha Andranjoelina ny 4 Jolay 2024 lasa teo dia laza ny filoham-pirenena fa efa niaiky ilay mpanao sakafo na traiteur kozinina ny fenoasina izay efa voatazona any am-ponja ihany koa fa izy no nanapozona ny sakafo tamin'ny fety tsingeritaona ny 4 Jona teny Ambohimalaza io nanao aveu io vehivavy izay naponjy io zao tamin'ny lay anabaviny lay mpanao baolina kitra izay naponja ihany koa ny fona nandohalika taminy hoe zany navitan'izao ratsy rehetra zao fa efa mandry ny saiko fa vita ny valifatiko fa zakaiko izay ho zakaiko tsy nilaza ny tena ndraikitry mendrika vadin-drakolona tao anatiny voalasa fa fampisaviana teny Ambohimalaza ihany koa ny jeneraly Andra Kotondrazaka ministra délégué misahana ny jandarmeriam-pirenena tao anatin'ny fanazavany nambarany fotsiny fa misy disadisa eo amin'ny mendrika vadin-drakolona sy fenoasina izay kozinina an-drakolona ka izay no antony nahatafiditra ny mendrika ao anatiny io raharaha io ilay mpanao baolina kitra mbola anisan'ny fianakaviana pravavy ny mamany sy ny mamany tompopety dia ny vadin'io zany zobavy ny tompopety tsy nanatrika ny zavatra io izy fa io koa dia nisy tantara tany aloha satria le namana mpanao baolina kitra dia olona nitaizany ny mamany tompopety dia misy disadisa koa tamin'ny androny dia miala tao izy ary ino no hitapoky hitam-pirenena tao anatin'ny fianakaviana fa tena miady marina izy mihoatra moa zany ny filaza azy ny tompopety sy vadiny le namana mpanao baolina ary zay no nahatafiditra azy ao amin'io raharaha io roa volana sy 3 androandroany moa nampidirana ponja vozomaika teny an-tanimora ny mendrika lavorary miaina fikorotana saina no ny tsy fahitany ny zaza imendrika lavorary ho ny zokiny izy moa zany tena vesatra ara-tsaina zany tena mafy amin'ilay izy na amin'ny fianakaviana ary tena mafy ilay izy moa izy konko mbola misy zaza kely aty an-trano le zaza aloha zany ezahana alama ihany ara-tsaina fa imendrika no tsy mbola milamin-tsaina hatramin'izao ny antso ny fitsarana nafainganany fitsarana ny mendrika lavorary sy ity raharaha Ambohimalaza ity moa ny fianakaviany androany eto zany zay dia manao antso avo ho amin'ny fitondram-panjakana rehetra izay manam-pahefana ambony mba hanafaingana ny fitsarana satria zao efa 3 volana izy ny tany dia mba tokony hafainganana amin'izay le izy sady le izy tsisy idirany dia mahatokony fitsarana koa zay miandrandra fahamarinana hatrany misy sady moa ireo nampidirina ponja vonjomaika tamin'ity raharaha ity ka isan'ireo telo nahiditra ponja vonjomaika voalohany teny an-tanimora ny 20 Jona 2024 imendrika lavorary ny 3 Jolay 2024 kosa nahiditra ponja vonjomaika teny an-tanimora ny reny ny fenoasina raha tokana alefa any amin'ny fonjany manjakandriny fenoasina ilay tompony tsingeritaona ity fanapozinana ratsakafo tamin'ny fety fankalazana tsingeritaona ny fenoasina ity izay nahafatesan'olona misy 3 amby 3